atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itoko Gerard. Mpilalao tantara Petra Obelina, Faly ary Liva niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sara Noarvondy. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa, tantara no totosainy maningotra. Anio no andro faha-enina sady farany. Dia arabaina sika rehetra zareo fa tsy nisy matofoa manaina. Tenina tsy moro reny fa vitantsika ihany ny atrika azy. Elano isaorana nanamboatra ny pozina nanona azy iniko. Raha tsy elanga mba efa tsisy nalevina tsontsika fa tany akibony reny biby hafahafa rasy tare reny tsika nilevina. Tena hoe misaina araka ny anarany lahy tokoa le tsy elako. Manan-danja tokoa anio zareo ny anarany. Tsy ataotao foana. Miantoka no avy sy ny fizotra amin'ny fiainana ray manontolo ny anarana mpitondray an'olona anankiray a. Toy ny hoe mahery ve? Nenay manto zao anaram-bazaka tsy hita loatra izay tena dika amin'ny mazava. Ary ohatrany raiky tangeza ny serasera-nareo zany. Vao miodina kely mitady le biby tsy fantatra anarana veraka ny tena anay dia efa tsy maharaka raharam-pirenena tsony. Na isa koa aza lesy. Reto koa zany dia mahita lazaina ohatran'ireny. Ary ny tsika ary manaiky? Ny tsika ahonaky? Fa ahoany? Tolosanareo mifampijerijery fotsiny. Avelao aza andresaka izany fa menatra be ka. Tsy misy tokony hamenatra re zany karenina. Tapaka moa le resaka tsika ka dia eto masony retina matsika koa ny lazako fa tia anao ary karenina. Dia aza mivoara miloatra an'io tsy moa e. Zany ve lesy? Tena menatra be mariny. Tena menatra. Menamena reo raha tsy vao maika sainay manao bisou io fa atao. Maninona moa raha siana mihitsy e? Bisou, 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 bisou. Avia tia karenina fa inona ary tia? Zay sao dia maninona ka? Dia arabaina zany ry izy roa. Izay natambatry ny aventura taty aoka tsy saraka itsony a. Dia aza tonona manasanay rehefa tonga amin'ny mariazy a. Ely le sarbaina. Dia ahoana koa zany amintsika zela? Olazaina amin'ny zareo koa ve? Kosy tsy aloha ve aloha tsy ambara-telontsika sy ndry ihany kosa. Ary lasa tia mibizibizika indray anga ho ny zoko vavy zany ka. Teneny tokoa raka izy raha meno na dia efa fatapatatra ihany azy. Eny tokoa ry zareo a. Mifoka miafy ny Zasy Kristina. Io indray ianao le be vazivazy. Tsy ova mihitsy na dia efa fotoana ilaina famatorana azy. Fa maninona kosa ary antsongondry. Kita fa marary inge zany. Ka ianao ihany no mitapitapy eo. Eny ary miaraka izay roa zareo a. Tao anatin'ny sakorokinianina eny no famborahanay fitiavany. Soa zany fa nakaty daholo tsika rehetrarehetrako. Mahaiza mifankaty sy mifanaja tsara rery zandrisany. Ny angamba any anaty sakoroka hafa indray vao mety hitany anjara-pitiavako. Anao fety rososiny zany tsika atsoatsoko inona mo? Si bandy coco be ohatrany io ve dia tsisy piti e. Fantona fotsiny aza angamba. Asa dia mahita lasaina rery karenina. Ka marina zaniko. Dia ao anaty koa moa zany lesy le trano tary atendrombohatra Simbatary. Iza ny antoka ny fanamboarana an'io zao? Tsy maintsy io papa sy maman ihany ny angavianako. Raha tsy manaiky izy dia mba hampeny lahatra sy lahatra andro zareo. Dia inona nefa nilazainy lahy misy mivady fa nahatonga an'izao ka zareo ve ino ny zavatra hitantsika taty? Ahoana moa ry zareo tsy ino e. Indrindra raha hoe sika dimy mianadany manazava azy. Raha tsy ozy angary zareo mifoka zava-mahadomelona tsika. Izay indray dia zavatra hafa. Tena saharitry inona tokoa aloha. Dia ono tokoa izy.
resy lahatra ve zany lafa maty sy resitsika tokoa iny biby iny? Sarotra tokoa aloha ny lazan'izany hoe maty tanteraka ilay biby satria araka ny lazaiko an'ahy dia biby tsy toy ny biby rehetra iny fa biby mpanelanelana. Niforona talohan'ny namoronana an'izao tontolo izao ka izy eo indray andro any. Tena enjana aloha zany mariny. Raha fehezina dia tsy maty izy fa matory. Retardateur d'apocalypse tsinona no azo hiantsona an'ilay xenotoxine namboarin'ny dadabe. Izany hoe manajanona fotsiny fahatongavan'ny apocalypse fa tsy manafoana azy tanteraka akory. Matory ilay biby satria miandry ny fiavian'ny andro farany hanatanterahana ilay teny voasoratra ao amin'ny bokon'ny apocalypse. Toko 7, andiny 7 ka hatramin'ny 7 manao hoe ary nisy vahalalany voaka avy tamin'ny setroka minakamy amin'ny tany ary mena hery reny tahaka ny hery mainoka amin'ny tany ary lazana izy mba tsy animba ny ahatra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo akory aza fa ny olona izay tsy manana ny tombokasian'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany nefa tsy navela hafaty azy ary izy fa ny ampanaintaina azy 5 volana ary ny fampanaintainana dia tahaka ny fampanaintainany mainoka raha mamel'olona ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita izy ary aniry ho faty izy fa andositra sy analavitra azy raha fahafatesana. Izany hoe io biby voalaza fa toy ny valala voalaza amin'ny apokalypsy io zany ilay biby hitantsika iny. Io mihitsy ilay ampahorin'ny olombelona tsy manana an'ilay marik'Andriamanitra mandritra amin'ny 5 volana. Viva 98.8. Rehefa tafaverina tany amin'ny tokantranonay hafa izay dia ezaka nanohy ny fiainanay ho toy ny teo aloha ny tsirairay. Mety ho mora moa izany ary mety ho sarotra toy ny ka ny Kristina manokana izay tsy maintsy nosoloina protèze ny tanany havia. Izaho ihany moa no niantoka ny lany rehetra tamin'izany satria izaho raha teo ny tompony antoka hatramin'ny voalohany. Manaiky indray mazoto dia mazoto manaraka ny fampianarana mahakasika ny fibaikoana biby. Ny tsy fihinanana hena ho toy ny amin'ny tsy ambarahatelo voalohany mba hanana connexion sy onde tsara amin'ireo biby. Mila ampifahamenona tsara amin'ny voamaina fotsiny izay mety fahampangany ireny mantsy. Raha momba manokana indray dia saika voavaly avokoa ny fanontaniana sy ny mistera manodidina ny nanjavonan'ny professeur Ratsimazafy Raibeako. Ary raha tsy ahivana moa ny antony saika anairan'ireo an'ilay biby tsy fantatra anarana dia ho atao fitaovam-piadiana biolojika sy ara-politika. Izany hoe atao fitaovam-pamoretana ampiororo firenena hafa. Mihevitra tokoa ny olombelona fa afaka mahalala ny fiandohana sy ny fiafarany zavatra rehetra kanefa misy varavarana tsy natao ho sokafana ary misy zavaboary tsy natao ho tsapaina. Ny siansa dia manazava ny tontolo fa rehefa ampifaninanana amin'Andriamanitra kosa ny siansa lasa afo mandoro amin'izay fotoana izay. Tsy mifarana eo akory ny tantaran'ilay biby tsy fantatra anarana. Mbola iseho izy mandritra ny andro ataperan'izao tontolo izao. Fa noho izany dia miambena ka mivavaha mandrakariva. Hoy ny liokany toko fa 120, andiny fa 430 ka hatramin'ny fa 430 manao hoe mba hery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hijangana eo anatrehany zanak'olona satria ho avy tampoka tahaka ny fandrika izany andro izany.
Viva Radio nanolotra ho anao teo biby tsy fantatra anarana. Tantara nosoratany Isaac Safira sy Itok Gerard. Novelomin'ny Petra Velona, Faly Avy Riva, niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sara Noarvony. Biby tsy fantatra anarana, fizarana faharoa, tantara no toto sainy maningotra.